Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toan'Andriamanitra, mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Amen. Vavakitsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, ilay Andriamanitra draidraika ao mandrakizay. Misaotra anao indrindra izay mideranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao tary ity maraina ity, noho ny halehiben'ny fitiavanao sy ny indrafonao. Miarabanao ampanetretena manoroka ny tongotra masina ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Miakohaka eo anatrehanao Jesosy ny fo sy ny saina mampanahana ny tenanay manontolo, manoloana izany fahefanao izany satria matahotra loatra ianao. Lehibe loatra ny fahefanao izay nomenao an'i Jesosy Kristy Tompo. Ka ataonay ahoana ny tsy hisaotranao sy tsy hanome voninahitra ny anaranao? Aidino ary ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, ary dia sokafo ny fonay amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao mba ho tena olom-baovao aminao tokoa n'izay Jesosy Kristy. Mitenena araka ny fombanao, fa voninkainanao izay, ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Ho anao ny tera sy ny hatsara voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Ampifaliana no antranoana amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorena antsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny Korinthiana 2:5-7. Korinthiana 2:5-7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia teny izay didy nomen'Andriamanitra ray nahary izao rehetra izao, ary koa izay nomeny ho an'ny olona sy ny zanak'olombelona izay nandrain'i Jesosy Kristy Tompo, ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ary dia lasa olom-baovao izany olona izany eo anivon'ny tontolo izay iainany. Amin'ity maraina ity dia ny lohahevitra izay diniantsika amin'izao vatsim-panahy izao dia hoe efa olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy tokoa ve ianao? Efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy tokoa ve ianao? Raha mipetraka amintsika tsirairay avy izany fanontaniana izany, dia maro no mamaly avy hatrany hoe eny. Raha dinihana nefa ny fiainany amin'ny atsipiriany, fa tsy amin'ny ankapobeny, dia tsy hita hoe olom-baovao izy, satria toa saritsary ny ety ivelany avokoa izany mba olom-baovao azy izany, araka ny fijerin'ny maso maha-olombelona azy. Tsy vitsy ny mamitaka ny tenany, indrindra ny fanahiny, satria tsy ny fandehananao any am-piangonana, na ny famakianao ny baiboly, ny fanaovanao asa soa-tseroa, sy ny sisa, nefa tsy ao ambany fitsilovan'ny fanahy masina sy tsy ao ambanin'ny fahatahorana an'i Jesosy Kristy Tompo, no andeha ilazanao fa efa olom-baovao ianao. Ny zavatra tanterahanao lalina ao anatinao ao dia zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fomba fisainanao sy ny fiainanao dia tsapanao sy hitan'ny hafa fa mbola tsy afaka ilay Adama ela sy Eva ela. Dia mazava ho azy fa mbola tsy olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy ianao izany. Ny saritsary ny olom-baovao mantsy dia raha jerena ety ivelany, Tomasina sy Mateo ty. Ny ao anaty kosa dia
fasana feno faty ho ny tenin'Andriamanitra, maimbo ary hita ao avokoa ny langa, fitaka, fahasiahana, fitabatabana, fiavonavonana, firerehana sy ny sisa. Dia ny tsiraray no mamaly hoe inona avy ny toetram-bola tsy nahatonga ahy olom-baovao feno sy tanteraka ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila mahatsiaro sika ry havako malala ao amin'ny Tompo fa ny olona iray izay nanaiky feno sy tanteraka ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ary mpanapaka ny fiainany, dia tsy maintsy mandratsana, manala, manongotra, indrindra mandray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka fa Jesosy Kristy irery ihany no manapaka ny fiainany. Tsy izy tena nitsony amin'izay no mitondra ny fiainany, fa Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa raha mbola mieritreritra ianao fa vitanao samy rery araka ny herinao, ny fahalalanao, ny fahaizanao, sy izay mety eritreritrao samy rery no ilazanao fa efa olom-baovao ianao, dia mitandrema fa diso hevitra sy diso lalana ka tonga any amin'ny fahaverezana ny hafaranao, satria ilay devoly rainy lainga no rainao amin'izay sy henonao ary mahatonga anao mba hiaina ao anatin'ireo santiona toetra izay voalaza tery aloha tery. Tsarovy ry havako fa ny devoly dia misy eo amin'ny endrika tsara sy fomba tsara no isitomany anao hanatanteraka ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia lasa manamary-tena ny maro hoe efa olom-baovao aho, efa amin'Andriamanitra aho, nefa iza ilay Andriamanitra inony? Izao aho dia nefa toa sandoka sy fitaka avokoa izany rehetra izany, satria trahatra ilay velam-pandrika ataon'ny devoly, ka maro no milaza fa efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy izy, nefa ny mbola ilay devoly Satana rainy lainga no Andriamanitra inony sy mipaiko azy. Anio ho antsika tsiraray sy ho anao izay mahare izao vatsim-panahy izao, vaovao mahafaly dia te hanafaka anao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Te hanala anao eo ambanin'ny ziokan'ny Satana io izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Koritianina 2 toko 9 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety asiana zioka tsy atonanareo ikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonany mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy milo, ary inona no ikambanany tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho Andriamaniny aho ary izy ho oloko, koa mivoaha eo aminy ianareo, ka misara aminy ho Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao dia handray ianareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Momba fantatritsika fa ny olona izay nandray an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpanapaka ny fiainana ihany no nahazo ilay fahateram-baovao, ary izay no lazana hoe tempolin'Andriamanitra sy toeran'ny fanahy masina izay olona izay. Ny zava-misy sy ny zava-miseho nefa dia maro no milaza fa mahazo antoka fa efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy izy, kanefa mbola miara-monina sy miara-miaina ao anatin'ireo izay tsy mpino sy ireo ratsy fanahy. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity Koritianina 2 ity milaza hoe eo amin'ny mason'Andriamanitra dia
misy fizarana roa miavaka tsara ny olombelona, de eo ilay olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ary eo ilay olona ao amin'ny zao tontolo izao na ao amin'ny Satana. Ary eto tenin'Andriamanitra dia manambara tsara i Paoly apôstôly eto fa mananatra tsara ny mpino izy, izany hoe izay olona marina izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy, olombavao amin'ny Kristy Jesosy, mba tsy ombina na hanana fifandraisana akaiky amin'ny tsy mino. Satria rehefa miara-miombindra rasy, miara-mifanerasera amin'ny olona tsy mpino sy miaraka matetika amin'ny olona tsy mpino na namana amin'ireny olona tsy mpino ireny, dia izay ilay atao hoe mifindra ny fanahy ao anatin'ireny olona ireny. Ary izay no mahatonga eto hoe tsy tokony hifandray ny kristianina na ny olona mino an'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny tsy mpino, satria tena izay ilay izuga apetraky ny devoly eo amin'ny tsy mpino, eo amin'ny mpino. Ary dia ianao tsy afaka ny hoe dia ahoana izany no andeha hitoriako amin'ny tsy mpino? Tenin'Andriamanitra dia milaza fa rehefa te hitarika ny tsy mpino isika mba ho olom-baovao, dia isika mihitsy aloha no mila olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy, mila mahazo antoka. Fa raha itsika ary tsy mahazo antoka hoe olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy, andeha hifanerasera koa amin'ny tsy mpino, dia ho voasarika ao anatin'ilay fiainana sy ny fanaon'ny tsy mpino, ary dia ho voataonany any amin'ny fotaka mandrevo so any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa rehefa azonao antoka tsara fa efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy ianao, dia eo ny Tompo no manome anao ilay fahateram-baovao rehefa nandray ny fanadiovana avy amin'ny fanahy masina izao sy ianao, ary norakofana nerin'ny fanahy masina, dia izay izy vao maniraka atsika andeha tsiroroa mba hilaza sy hitory ny lalam-pamonjena ho an'ireo tsy mpino. Tiantsika va ny olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy? Tsarovy ry havako fa tsy maintsy manao todika ivony fahotantsika aloha isika sy ny fahazaran-dratsy rehetra. Mila mahafoy ny fankafizana sy ny fanaon'ny izao tontolo izao, izay vao afaka naradia feno sy tanteraka an' Jesosy. Ary mila misaraka tanteraka amin'izao tontolo izao, fa tsy laza itsika hoe ka misy an'izao mahafinaritra anahy amin'izao tontolo izao, ka misy an'izao. Ary izay no mahatonga teto amin'ity boky ny Korintiana 2:9-10 mivoay eo aminy ianareo ka misy raha aminy Jehova, ary aiza manendry izay zavatra tsy madio. Izany hoe tsy afaka nilaza mihitsy itsika ny hoe efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy, kanefa itsika mbola miaina manao ny fanao, mifanerasera, minamana amin'ny tsy mpino sy olona izao tontolo izao. Anio ry havako dia mipetraka amiko sy mipetraka aminao ny tenin'Andriamanitra hoe efa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy tokoa va izao sy ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra izay niangatsika teto dia milaza hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mila mahafoy ny toetra ratsy rehetra itsika izay ao anatin'ny fotsika, ny saitsika, ny fanahintsika lalina indrindra, ny hevi-dratsy rehetra, ny kalkula rehetrarehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatintsika. Tapaony hevitra ny ry havako, raha tiana radian'i Jesosy marinitsika ka handova ny fiainana mandrakizay. Aza vela viravray ny devoly ny fiainam-pananao sy ny fiainanao, aza vela potehan'ilay fahavalo sy ilay Satana sy ilay Beliala
ny fiainako sy ny fiainanao, fa andeha hiverina eo amin'i Jesosy, andeha hitodika eo amin'ilay mpamonjy, fa mbola manatsotra ny tanany amintsika izy, mbola tiantsika ary te hahatonga antsika olom-baovao izy. Ary tsarovy fa rehefa ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa isika. Tsy ny herintsika, tsy ny fahalalantsika, tsy ny lôzikatsika, fa Jesosy Kristy Tompo, ilay zanak'Andriamanitra mirany teto amin'izao tontolo izao no te hanafaka azy, te hanafaka anao, te hanome fiainana azy, te hanome fiainana ho anao. Ko aza vela ho viraviray ilay Satana sy ny devoly izao tontolo izao, aza vela ho viraviray naman-dratsy sy ny tsipino, aza mety asiana zioka izay tsy atonona anao izao sy anao, fa andeha hiaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo, iaino bitsiky ny fanahy masina. Mbola tsy tara ry havako, fa anio dia anio ny fotoana tokony hibebahana. Aza mangatakandro fa tsy fantatritsika ny fotoana izay efian'ny Tompo. Ary tsaroa fa Jesosy Kristy Tompo efa manomana lalana tsara, efa misy planina tsara nomaniny eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, efa eo am-pelantanany, efa akaiky ny valim-bavaka rehetrarehetra, dia ho atakalontsika fa ny amin'ny akoso-bolamenan'ny devoly izany famonjen'i Jesosy sy valim-bavaka omen'i Jesosy izany, afaka esory ny voaly izay manarona ny masoko sy ny masonao, ary lavo tanteraka Satana, fa aza mandeha amin'ny fihetseham-pony émotion sy sentiment fotsiny, fa ianao Jesosy Kristy Tompo izay nandatsaka ny rany ho azy ho anao. Ary izay indrindra ny mahatonga ny Jesosy laza hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainandratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa dia anaiky olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Vavaka isika. Jesosy malalo, mangororo ny tenanay sy ny fanahinay, miorikoditra ny any anatinay, lalina indrindra, manoloana n'izany teninao izany. Izay tokoa ny anie Jesosy dia mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, ary mandeha ao amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota, ary misaitraina andro aman'alina ny fanao an'ilay fahavalo dia ny devoly. Ataon'ny devoly ao amasonay mantsy ny famirapiratany akoso-bolamena, ary dia laloviny tokoa izay amin'ny fihetseham-ponay maro samihafa. Jesosy misaotra anao izay amin'ity andro anio ity, fa nampahiratinao ny mason'ny nofinay sy ny masom-panahinay, ka nahatonga anao nametra-panontaniana hoe efa olom-baovao amin'i Kristy Jesosy tokoa ve ianao? Maro Jesosy ny miaino an'izao fandarana izao, na ny manatrika eto na ny miaino ny enregistrement, maro ny voafatotra, maro ny voazioka, satria manao fifanarahana, manao akoro amin'ny izao tontolo izao sy ny tsipino, mifanerasera sy minamana mankafy amin'izao tontolo izao, satria mahafinaritra anahy ny ohatr'izao, misy zavatra iraisako amin'izao tontolo izao. Androany ianao Jesosy dia tena mandidy mihitsy, mampisafidy anay, na hisafidy ny olom-baovao aminao zahay dia handovan'ny fiainana mandrakizay Satananay ety ambony tany, na misafidy zahay miaraka amin'ny devoly sy ny Beliala, dia fahaverezana ny fiainanay manomboka izao. Ampianariny tsirairay avy Jesosy hisafidy ny tsara, dia nisafidy anao olom-baovao. Tsy manan-kery Jesosy reto vahoakanao izay miaino, satria voafatotra. Ianao Jesosy miteny hoe ninona fehezanareo ety ambony tany dia fehezana any an-danitra, ninona vanareo ety ambony tany dia vana any an-danitra. Ka noho izany fahefana nomenao izany Jesosy dia didigina sorohana amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ny gadra rehetra izay mamatotra an'ireto zanak'Andriamanitra sy ireto vahoakan'Andriamanitra izay miaino izao tenin'Andriamanitra izay fatipatorany devoly, ka mifanaraka sy
makamamy an'izao tontolo izao sy minamana amin'izao tontolo izao, tapatapahana ny gatra izay mamatotra azy ireo, mamatotra ny sainy sy ny fony sy ny farany. Miala na fariam-rehetra afo tsy anaketsana fariam-rehetra zanak'Andriamanitra reto, fa tsipana fariam-rehetra afo zay rehetra mamatopatotra ny filoam-panahiny reto zanak'Andriamanitra reto, zay manakona ny masom-panahiny rehetrarehetra, zay mizohy any sentiment sy ny émotion rehetrarehetra any amin'ny fariam-rehetra afo nareo, maitsy anareo reto zanak'Andriamanitra reto, fa any Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy io vonjeny vahoakanao, vonjeny olonao, aza vela-paoriny devoly Jesosy, fa ampianaro isafidy ny anjaratsara dia ny ho tonga olom-baovao ao aminao Kristy Jesosy. Misaotra Jesosy malalo, makasitraka Jesosy toaka ny fanenao masina no hiasa mahery ao anatin'ny tsirairay avy, anova ny fovato ho tonga fonofo araka ny sitraponao. Dia ho tanteraka tokoa ny Jesosy nitsotranao masina manao hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Manao kosa ry Andriamanitra ray zanaka nidira sy niatsa ary nivonahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Meteza havako olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy, anio apitso ary mandrakizay. Amen.